Faly miarabantsika rehetrarehetra mialatsiny kely fa somary tara kely fa nisy fandaminana natao dia mbola fandresy lahatra. Izany hoe nisy vaovao nandrasanay fa tsy azo mihitsy moa ilay izy zao dia tsy maninona fa toizantsika fotsiny to dia atombokontsika amin'izay zavatra misy eto. Ho an'izay vao miditra manazatra tsy mora izahay mbola manangona information be dia be misy olona be dia be mbola mifandray aminay dia tsy resaka hoe fialamboly ity fa ary koa tsy hoe zavatra pré-enregistré fa tena en direct. Donc mialatsiny ho an'izay tara izay tsy mahandro moa izany dia afaka mijery ao aoriana na mijery any an-dRajoelina raha ohatra ka izay no mahafinaritra anazy fa tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny votoatiny isika. Ny anton'izao live ataoko androany izao moa izany dia ilazana aminareo fa nisy ny fanadihadiana izay nataonay teo anelanelan'izay. Manomboka eo amin'ny hoe inona ny atombohan'le problème, inona mahatonga antsika rehetrarehetra ny s'intéresser amin'ity fa maninona no ny an'ny tany Ambohimalaza ihany no tena resahana fa maninona ny tany Ambositra sy ny Majunga sy ny tany Toliara sy ny tany Ambatolampy Tsimafotsy tsy resahana. Tsy izay ilay izy tonga dia teneniko izany hoe ny tany amin'ireo toerana hafa misy na ilay olana nasara maty, misy ireo olona izay voan'ny intoxication sitrana soamatsara dia tsy nisy toy antsony ilay izy dia fa ny taty Antananarivo nisy olona marobe maty amin'izao tsika miteny izao zany dia 2.30 no voalaza officiel fa 5.30 no officieusement maty satria nisy olona tsy tao amin'ny hôpital Chiera no nitsapitena ary misy ihany koa tsy tonga hatrany amin'ny hôpitaly dia efa maty. Ny totalin'ny victime tsy fantatra intsony fa any amin'ny 50 mahery dia mba sady hamalina an'ilay fanontaniana izay napetrakintsika mety mialatsiny meloha ohatra tsy voavaly daholo fa omaly lasa hovaliako ato ny fanontaniana izay napetrakareo 354 nisan'ireo fanontaniana tsy vitantsika anatin'ny émission anankiray izany fa misy hovaliako eto dia misy koa izay miverina izany dia efa ataontsika voalohany indrindra aloha aiza ifenoasina izay izao tena manitikitika antsika rehetrarehetra hoe aiza ifenoasina. Raha-pahatsahiviko anareo dia tamin'ny zoma alina izahay no naheno hoe manomana ny amoahana azy hono zareo dia avy moa izay dia namoaka ny vaovao dia apparemment niemitra angamba zareo dia tsy navoaka indray fenoasina fa nafindra toerana fotsiny dia mbola ao izy izany amin'izao ao amin'ny Chiera hitanay ny toerana misy anazy ao amin'ny réanimation ao amin'ny 2e étage. Ny état de santé tsy critique ohatran'ireo olona izay hoe dans le coma ary ny fitsaboana mahazo anazy dia apparemment mihoatra noho ireo izay tena marary sa tsy tena marary fanontaniana mipetraka izay satria hitantsika ny sary rehetra niparitaka fa ny olona rehetra dans le coma entubé izy misy oxygène milalao téléphone tena marary ve sa tsy tena marary. Ny dokotera izany nametrahantsika an'izay fanontaniana izay tena marary ve sa tsy tena marary io fenoasina io ary raha marary izy dia inona namparary anazy satria izy nilaza hoe tsy nihinana tamin'ilay sakafo ary teo amin'ny andro vetivety kely misy notification manelingely maso kely azafady nisy tamin'ny andro nisy ny anniversaire dia
nisy nanao malaise be dia be ireo invité ary tonga dia nentina tany amin'ny hôpitaly HRS dia felatanana rehefa tonga tany amin'izay dia rehefa tonga tany amin'izay dia tonga teny koa fenoasina dia nanontany anazy ny invité toy ary indrina nahoana dia za nge tsy nanina za tsy nisakafo za tsy naninina dia nijerena fotsiny ohatrany hoe nicontrôlena fotsiny izany dia avy eo zay gagitsika tateoriana hoe narary koa izy donc fanontaniana mipetraka zany inona mamparary anazy ny dokotera no afaka mamaly an'izay faharoa inona marina no nahatonga ny intoxication ary inona ny nahazo an'ireo invité voapozina sa botulisme sa zavatra hafa ny zavatra anankiray tsy azo lavina aloha dia nisy sakafo tao nahatonga ny aretina nahatonga intoxication dikan'izay zany intoxication alimentaire le izy mba ahafahana manamarina hoe intoxication noho ny sakafo dia hoe intoxication sa empoisonnement analyse prélèvement teo amin'ireo olona izay marary sy ny sakafo tao anatiny no tao amin'le toerana no ahafantarana an'izany inona no hita tao amin'le sakafo izahay tsy nahazo tamin'le sakafo izahay koa tsy nahita ny ataontsika ny vomi ny loha izay nataon'ireo ankizy ireo tamin'io andro io iny zany tsy afaka natao analyse ireo izay marary sy ny maty taty aoriana zany no nangatanay mba ho atao analyse atao contrôle mbola miandry ny valiny tsika izao satria voamaly sy fakimaly nalefa zany dia somary elaela le izy misy ara-voandroany ihany koa dia iny zany mbola omentsika atsoatsy ny valin'ireo résultat ireo inona marina nazo ny ireo ankizy ireo fa hatreto zany ny hypothèse izay anananay dia anankiroa ny symptôme rehetra botulisme zany hoe raha mijery an'ireo symptôme hoe tonga dia ohatrany manao crise épileptique ary zareo dia sepitra dia tsy mahateny dia mandroroa masony dia ny akabeazan'izy rehetrarehetra tsy nateny fa sepitra nisy vidéo hitantsika ho an'le ankizy anankiray ankizy lahy anankiray nentina tany amin'ny be felatanana dia avy eo tao amin'ny HRA dia hita izy miteny hoe sepitra izay fotsiny no niteneny sady reraka be izy dia ny symptôme zany ireo araky ny tenenin'ny dokotera dia hoe marary ny tenenin'ny ministre plutôt marary ireo marary ny reiny marary ny foiny marary ny tratra ny misy hypertension zareo izany rehetrarehetra zany conséquence an'le crise mahazo ny olona fa symptôme zany fa tsy hoe izay kory no aretina mahazo anazy etsy andaniny nandefa taminareo zay hoe possible koa ve tsara marihana fa tsy izany nanoratra n'le article fa nisy namana izay nanoratra an'iny teo amin'ny paginy ary nataoko teo mihitsy ny anaran'le olona hoe possible ou intoxication amin'ny méthanol ireny trangy ireny indray soferenako kely ilay publication hoe iza nanao an'izay satria nangataka mihitsy izy hoe mba haparitao le izy mahatonga azy nandefa an'iny ary natonga anay nandefa an'iny dia satria hoe piste anankiray tokony hojerena koa izay hoe raha sanatria ka méthanol zay tokoa no raha sanatria ka méthanol zay tokoa no Jordi raha tsy mba zafy ny anaran'ny olona zay nandefa le publication ka nilaza izy fa ny intoxication au méthanol dia possibilité tsika nefa tsy afaka hitompo teny fatratra hoe izay tokoa le izy na tsy izay le izy fa izao ny zavatra hitanay
tamin'ny voalohany indrindra nandeha io intoxication io a dia ny zavatra henontsika dia hoe menaka lafarinina dia nandeha teny zany ny fanadihadiana nataonay a dia ny teny eny ny tany Majunga laza nisy menaka 5 conteneurs tokony hodorana tao a Majunga nefany a nisy naka le menaka dia nanaparitaka eraky ny Madagasikara. Izao zany ny tantaran'io menaka io. Nisy menaka saisie tamin'ny 2021. Io menaka io a menaka brut, zany hoe huile brute mbola ho raffinena. Mbola tsy azo hohanina io zany raha tsy vita raffinage. Ny délai de péremption io menaka io a zany hoe le ataontsika le huile brute io a dia 18 mois. Enim-bolana le menaka efa teny an-dalana tao anaty sambo izy tonga teo 2021. Zany hoe 2022 zany io dia efa tokony lany daty satria efa enim-bolana izy talohan'ny 2021 no teny an-dalana. Dia saisie tao amin'ny port Majunga io dia nisy procès, nisy tribunal nandeha tany amin'ny tany a Majunga, Antananarivo, nandeha tany amin'ny cour d'appel na tany amin'ny cour de cassation ary 2023 vao tapitra le tribunal dia na le tompon'le menaka efa niala tao Madagasikara ary lasa ny fanjakana ny raffinerie. Notazominy nigazan'ny ministère ny commerce le menaka, nigazany zareo koa le raffinerie ary voatery namidy. Iza no vidin'le raffinerie? Ravatomanga sy ny société ITA. Iry zareo zany no lasa manao raffinerie ao Madagasikara koatry ny olona hafa fa reo aloha zany mifantatra. Dia ny 2025 zany hoe fa lany daty tamin'ny 2022 io menaka io 2023 vao tonga vao tapitra le procès le olona efa niabandona sady izy efa tsy eto Madagasikara. 2025 nisy naka le menaka tokony hodorana satria efa lany daty dia ny raffineny zareo. Fanaovana raffinage na menaka tsy vita amin'ny tanana, tsy vita amin'ny fanoto, tsy vita amin'ny machine kelikely fa tsy maintsy machine na raffinerie. Le machine na raffinerie an'io olona ihany no nampiasain'ireto olona izay nanao ny raffinage dia naparitaka le menaka. Iny zany fe anankiray izay nitranga tsy azo lavina. Misy menaka zany ao Madagasikara miparitaka avy amin'ny menaka lany daty efa lany daty 2022 jusqu'en 2025 zany efa telo taona na lany daty an'le huile brute io. Fanadihadiana faharoa izay azonay dia rehefa manao raffinerie, manao raffinage na menaka ny orinasa anankiray dia ny ao Madagasikara mampiasa méthanol. Azonareo amin'izay mahatonga an'le hoe sao dia mba ilay méthanol no mahatonga nahatonga an'ilay intoxication. Fanatinana tsy tiana dia ho avintsika zany hoe inona mahatonga an'le hoe fa maninona no arovana izay piste zay sy le hoe botulisme. Rehefa manao raffinage zany ny ao Madagasikara dia méthanol no anaovana raffinerie, no anaovana fanadiovana an'le menaka. Fahitanay anazy dia raffinena tamin'ny méthanol le menaka dia mety be loatra le méthanol na surdosé satria menaka efa lany daty no mbola ny raffinena, huile brute lany daty ny raffinena. Dia avy eo mety ho niakatra be le taux de méthanol ao anatin'io menaka io. Izay zavatra nefa tsy ho fantatra raha tsy ny analyse sanguin-andreo marary ary analyse an'io menaka izay nampiasaina io. Ny traiteur zany eto dia ilaitsika ho fantatra hoe inona daholo ny zavatra nampiasaina zareo. Eo zany mahatonga le bâclé le enquête.
teo amin'ny 14 juin no tranga ny zavatra dia nisy fisamborana olona dia ny olona izay nisamborina dia vehivavy anankiray izay sitrana, vehivavy anankiray izay fianakaviany fenoasina. Clarisse le hoe vehivavy anankiray sitrana dia i mendrika le hoe avany fenoasina vadin-drakolona dia misy ramatoa anankiray izay mpanotra lazaina hoe dadarabe, mamarabe moa zany le izy. Ireo telo ireo no samborina dia any am-ponja amin'izao tsika miteny izao. Dia rehefa avy eo dia nijanonjanona teo le enquête. Dia tsy nisy fitoriana akoatran'izay, tsy nisy enquête akoatran'izay. Dia rehefa nanomboka ny teny izay hoe ndao tsika ho ampitsika ireo olona mpitory, ireo victime mba hitory, mba hitadiavana marina ary ampiana ihany koa mba hitsabona ireo mbola marary. Dia nandeha amin'izay ny antso dia namaly ny antsonay moa zareo misy eo amin'ny 220 teo. Mariantsika ho fa 530 mahery ny maty. Amin'izany 530 zany dia misy ao anaty fianakaviana anankiray misy maty maromaro. Tsy fianakaviana 530 fotsiny zany fa tena fianakaviana maromaro, fianakaviana iray misy maty maromaro. Misy ihany koa tena proche be, misy tena proche be an'ireto fianakaviandry fenoasina, manany fenoasina sy fenoasina dia tsy mety hitory dia tsy namaly ny antsonay dia tsy hainay moa izay ny vandehany fa dia any izy tsy olana zany. Fa ho an'ireo izay mitory kosa dia no tenenay izay manana maty angataka autopsia, izay manana ny marary mba anao analyse. Dia izay moa zany no nataonay amin'izao mbola miandry ny valin'ny analyse. Misy ny analyse izay atao any an-toerana ary misy ny analyse izay mbola tokony atao aty ivelana. Izay atao aty ivelany dia analyse ahafantarana hoe inona marina ny intoxication nahazo an'ireo olona ireo. Tsy afaka ataony raha ho anay tsy afaka manao an'le raha izahay satria tsy manana ny fitaovana ahafahana manao an'izany, satria mila ino moa zany instrument médical be dia be mila ao alefa faranzaingana ao anatin'ny 12 any amin'ny laboratoire izay raha zay ary mila ihany koa dispositif médical. Tsy ananantsika zany satria izay tsy professionnel médical dia tsy milaza mihitsy fa afaka anao an'izay amin'izay fomba zay, fa ny volo kosa no ataonay analyse ary io zany no alefa. Dia miandry ny valin'izay izahay satria ny fandefasana anazy aty mbola histoire ary ny fanaovana anazy aty koa mbola histoire anankiray manaraka any amin'ny laboratoire izay anaovana anazy. Nenay dia ho asiana transparence totale na ny laboratoire andefasana an'io na ny fotoana andefasana azy na ny valin'izay zavatra, na ny tena raha ny valin'ny analyse hoe tsisy nininona le izy tsy amenatra anay ny tena hoe tsisy nininona ao anatiny le analyse. Fa raha ohatra kosa ka misy ao milaza hoe zao na zao ny empoisonnement ny intoxication nahazo an'ireo olona dia tsy maintsy ho avoakanay eto izany zavatra izany. Zay nenay nilaza ny procureur, ny fanjakana, ny ministre ny santé hoe nanao analyse, nanao prélèvement anankiray zay nalefa tany ivelany, tany andafy, tany Frantsa. Nanao prélèvement fandroany koa izahay tsy fantatritsika hoe nataony taiza io na nakaiza io na inona valiny. Dia nilaza izy fa efa nomeny antidote ireo marary. Misy amin'ireo marary izay mbola ao amin'ny hôpitaly amin'izao tsika miteny izao izay mifampiresaka aminay dia milaza fa mbola tsisy antidote nomeny zareo. Ka tsy haiko hoe iza nomeny zareo antidote, ifenoasina ve sa iza? Ary inona le antidote ninona no nomeny? Tsara ho marihana fa ireo olona izay efa sitrana nalefan'ny zareo nody vatany voamiratra sy hoe salisalama dia hoe ndana amin'izay mody misy arany amin'ny andro alina, tsy mba hoe miandry maraina akory
no nalefany fa hoe zao nareo de mandehana mody de ndana fa efa sitrana le olona mbola mitsirepirepy le olona mbola tsy ao tsara de mety miavany lody de any an-trano indray izy manohy raha izay faharoa tsy misy contrôle mihitsy tsy misy contrôle mihitsy a rehefa sitrana le olona hoe andraso ara hoe jerena tsara nanahoana ny ray nanahoana ny vo raha ihany moa ny vo nanahoana ny foie nanahoana ny estomac nanahoana ny cœur nanahoana ny maso nanahoana ny sofina manahoana ny cerveau tsy misy scanner nareo marary eo zany a na le marary mivoaka tsy misy atao an'izany nefa normalement rehefa misy intoxication alimentaire ohatran'io a de prise de sang sy scanner ny atao amin'le olona satria hijerena hoe sanatria misy tova vo avy hatrany de iny zany de mba efa hita hoe tiany vo tsisy an'izany de misy amreto fianakaviana izay efa sitrana ataontsika hoe sitrasitrana moa zany fa efa mivoaka ny hopitaly de nandefasanay dokotera nanao prescription de nanao analyse zao a de nanao scanner de gaga nahita hoe misy problème maso misy problème amin'ny fo ary mbola misy zavatra hafa koa any amin'ny aty sy ny rany any de nantaniny amin'izay raha ohatra moa ka vonona eo le fianakaviany ny famille zay miresaka aminay de afaka ampidiritsika izy tsy voatery ho aseho ny endrika satria ho fiarovana ihany koa andreo fianakaviana zay mbola ao anatin'ny fitoriana mba io fiarovana anazy sy ny antsonjay zay mety ho ataon'ny fanjakana aminy de tsy asehontsika ny tarehany fa raha ohatra izy ka mazoto de ampidiritsika eo ihany fa raha ohatra ka tsy mazoto izy de ho tantaraiko aminareo inona ny zavatra misy de ny tantara ry zareo hoe hay ve zany mbola misy aretina marobe tokony mbola tsaboina ity havana ity nefa de nalefa mody fotsiny amin'izao tsy izy ihany misy anankiray koatra an'izay tovovavy kely maty daholo ny fianakaviany anakefatra maty ny dada sy mamany satria nitondra sakafon'ody izy de nihinana an'iny de maty ny rahavaviny de izy koa marary de maty koa ny kozinany anankiray de mbola misy olona hafa koa marary ao izy sitrana fa mbola sous le choc mbola faible mbola tsy haiko tsony hoe inona zany ny filazana azy mbola en convalescence zany de atreto na ny izy moa zany maty daholo ny ray aman-dreniny na ny ho raisiny ara tsy fantany hoe atao ahoana ny fianakaviany mbola misy marary izy mbola marary de mbola miezaka moa zahay zany ny hitady ny fomba hikarakarana anazy sy andraisana tanana ny analyse sy ny fitsaboana izay tokony atao aminazy fa hatreto aloha zany de misy olona ohatr'izay ireo aloha zany tratranay antso fa ny ankoatran'izay de mbola tenena ihany hoe mbola afaka micontacter anay nareo mijery MP matetetika ka tonga de miteny ao nareo hoe izahay victime izay efa sitrana izay nanana maty ohatrohatrao iarina ny anarany de valiko le izy fa raha miteny nareo hoe bonjour ça va coucou inona vaovao tena mialantsiny fa tsy mamaly zay aloha de teneniko raha vao miteny fotsiny hoe coucou bonjour ça va non tsy mamaly fa raha miteny anao hoe zao le problème ty ny problème anay zay ohatrohatrao de valiko soma tsara de rehefa ohatra hoe compte iresaka aminah koa de mba miangavy tonga de teneny hoe ianona ny anarako zay raha ianna zao ny fianakavinay maty na narary satria délicat be ty resaka ty tsy mila olona andehanao espionnage aty na andeha angarombela na andeha tsy fantatro donc rehefa olona tsy azo antoka de za tsy miresaka zay ny antony tsy hoe inona akory za koa tsy manam-potoana be de be olanina amin'ny olona te ampiresaka na fotsiny zay zany ny izy fa ny olona zay tena mila fanapiko no miresaka satria be de be ry zareo ary no fotoana raha tsy ampy fotoana vonjena araky ny teneniko hoe raha sanatria misy séquelle le olona de mbola mila ampiana
Mamaly an'le fanontaniana indray tsika zany a verina kely eo amin'le inona daholo fanontaniana 354 fanontaniana mialatsiny tsy voavaly daholo fa valitsika tsirairay. Inona le akora mbola tsy misafidy fa miandry tsika entre ny botulisme sy intoxication au méthanol. De miandry ny valin'ny analyse tsika ahafantarana an'izay fa dans les deux cas tompona andraikitra foana fenoasina sy ny mamany teo amin'ny fampisakafoanana ireo olona. Tompona andraikitra amin'ny fanjakana na botulisme na méthanol. Satria raha le méthanol no intoxication an'io ka no le menaka lazaiko hoe no diovina tamin'ny méthanol no nahatonga an'io intoxication io dia misy idiran'ny fanjakana izay satria olona akaiky amin'ny fanjakana no arovana ao ambadika tsy andefasana le investigation ho tonga any ary mahatonga ny zareo tsy creuser lavitra amin'le resaka menaka. Ovaliko ny fanontaniana sasany izay mandeha eto fa alefantsika tsikelikely. Maninona ozy izy zareo raha anaovana analyse miaraka ambo malaza sy ambositra kanefa ny tany ambositra dia nisy gizina fa sakafo nafarana simba no nataony. Misy olona avy any ambositra miresaka aminay ary misy olona avy any Majunga miresaka aminay dia fa noteneninay hoe manaova ihany koa nareo analyse prise de sang any amin'ny Institut Pasteur. Tsara ho marihana fa Institut Pasteur dia afaka mahita ny intoxication amin'ny alalan'ny sakafo izay alefany fa noho ny antony tsy fantatsika dia tsy nalefa fanjakana tany ny analyse nataony zareo. Dikan'izay zany dia azony zareo tany ambositra sy tany Majunga tsara na dia mbola izao ara ny mandefa ny mandeha any amin'ny Institut Pasteur dia manao an'izay prise de sang izay mba ahafana manao analyse sanguine amin'ny izy ireo. Inona ny antidote raha ohatra ka botulisme io dia antibotulike no fanafody. Antidote raha ohatra ka méthanol le izy dia misy antidote ihany koa io méthanol io ary mila hohanina avy hatrany le izy ka na efa sitrana le olona apparemment dia mbola afaka manao foana an'le antidote, mbola afaka manao foana an'le traitement mba tsy hampisy an'le séquelle mandrakizay ao amin'ny vatan'le olona dia mety ho insuffisance rénale chronique mety hahafaty anazy na fahampitehany atiny any ariana kely. Iza ireo orinasa karana impliqué amin'le menaka? Iza ary tony olona miantso tony non mbola tsy afaka mandray azafady. Araka ny teneniko teo dia misy orinasa hita izay manao raffinage-rafindriana menaka ao amin'ny Madagasikara dia akaiky ny fitondrana io orinasa io dia tsy sahanjareo mihitsy ny manao analyse ara-dalàna ny menaka ao aminy fa ho ataontsika analyse zany menaka izany ary ny antsika tsy mitanila. Marina ve fa sipan'izany miaramila manamboninahitra izany hifenoasina akoatra ny sipan'ny ministra akoatra ny maha sipan'ny ministra ny jeunesse et sport azy. Tsika tsy miditra amin'le vie privé any fa anisan'ny feo nandeha teo zany anisan'ny zavatra nolazainy tamin'ny ireo namany izany hoe manana papasosy olona ambony ao amin'ny gendarmerie izy ary manana papasosy ministra ihany koa. Ny intérêt ahafantarantsika an'izay resaka papasosy zay tsy resaka fidirana vie privé akory fa ny hoe inona mahatonga ny fenoasina arovana mafy ohatran'io dia noho ny fiatretana anazy noho ny fiarovandreo papasosindreo ny tenany dia arovany le olona sao dia tratry ny enquête dia tonga any aminazy le izy. Zay fahitako an'le izy.
Ankoatran'izay tsy normal ihany koa ny fanomezana azon-dra ohatra zany hoe nahazo tomobile fiara cadeau zay izy de hoe inona marina ny anton'io fiara nomena azy io cadeau ve sa inona cadeau sa karama rehefa nanao ny investigation anay koa izay de nahita fa misy misy caméra ao amin'ny toeran'io de rehefa jerevana ny caméra de misy toerana anakefatra zany hoe misy anakefatra le caméra au moins ray ao anaty sala anankiroa ao anaty sala avy ato amin'ny ilany sy avy ato amin'ny ilany de ray avy ary amin'ny tokotany de ray aty ivelany vavahady fidirana de ny ray mahazo an'le tokotany ray manontolo eo amin'le espace de milaza zany milaza ny olona zay manao témoignage aty aminay aty hoe azo jerena reo caméra reo ahafantarana ny olona zay niditra sy nivoaka teo ary ahitana ihany koa izany nanatitra le 4x4 teo ary inona le fiara de aiza io fiara io zay moa zany fanontaniana zay tsy afaka hovaliako satria za tsy any an-toerana ary tsy aty amiko no mipetraka le fiara de tsy voavaliko zay fanontaniana fa aiza le fiara any amin'ny fianakavian'ny Fenoasina zany zao no tokony ametrahana an'izay ary hoe ahoana ny mahatonga an'le olona nanome an'le fiara tsy natao fanadihadiana eo le mahatonga ny teny hoe ray amin'ireo papasosy izay any Fenoasina no nanome an'io fiara io de mba tsy hanadihadiana anazy hoe ahoana nahatonga ny fanomezana fiara io de arovana mafy Fenoasina tsy atao fanadihadiana tsara marihana amintsika zao fa ny alatsinainy lasa teo de nilazany tao amin'ny fitsarana nilazany fitsarana fa ho atao fanadihadiana ny alatsinainy i Fenoasina ka nilaza ny dokoterany fa efa mazaka efa ara-dalàna ny fahasalamany ka afaka mandeha eny izy ny androtsika hatramin'ny 9 alina hatramin'ny 10 alina tsy tonga teny amin'ny tsy tonga teny eny fiadanana i Fenoasina ny mpanao gazety rehetra ny andro teny nodimaina ary nilaza daholo fa tsy tonga teny izy avy eo tsika vao nahita tamin'ny télé ny ampitsoniny hoe nilaza ny brigade criminelle sy ny TVM hoe efa vita tamin'ny Omaleriva teny amin'ny HGR ndray ny enquête Fenoasina de gaga ianao hoe fangamo hoe tsy afaka mivoaka indray izy nahoana ny hoe any amin'ny HGR no natao ny enquête fa tsy hoe any fiadanana de tonga ny talata de hoe tonga de atao ina moa ty ho atao déferment androany ry zareo tsy nisy nahita mama Fenoasina deféré tany amin'ny parquet na ny mpitory na ny mpanao gazety na ny avocat tsisy olona nahita an'izany de avy eo nandeha ny larobia omaly zany de hoe ho ampanatsona daholo indray maly koa mbola tsy tao izy de androany mbola nanaraka izahay hoe tonga tao ve satria nampanatsona tany daholo indray ny mpitory de mbola tsy tao ihany koa Fenoasina eo zany tsika de manontany tena fa maninona no tsy deferena any amin'ny parquet Fenoasina zay koa zany ny anisan'ny fanontaniana mipetraka tato hoe fa maninona izy no tsy mipoitra any amin'ny fitsarana satria misy baiko midina avy any amin'ny procureur général avy any amin'ny ministre avy any amin'ny présidence avy any amin'ny gouvernement milaza hoe
aza atao ny fanenjehana ny fenoasina, tsy atao zany poursuite pénale contre ny fenoasina. Inona ny antony? Fa maninona i fenoasina no tsy enjehana? Araky ny teneniko zay zany mbola tsy miteny areo hoe fananina sa tsy fananina izy fa minimum dia homicide involontaire. Zany homicide involontaire zany raha ohatra ka hoe ataontsika hoe anovantsika similitude dia mitondra tomobile ianao dia nandona olona ka maty iny olona iny dia homicide involontaire zay. Na hoe nanina moa ty, na ohatra hoe nanamboatra trano ianao ka nirodana le trano dia nenjera tamin'olona dia maty le olona, dia tsy teny ianao hoe za ngano nampenjera an'le trano na za ngano nieritreritra hoe iny olona iny no ho ambanin'le trano, fa maty le olona dia ianao ny responsable. Mikasika an'ity anniversaire ty, raha ohatra zany hoe ataontsika hoe espace, ohatra ataontsika hoe restaurant io na gargote na ohatran'izany, nanome sakafo olona na vidiana na ataoko hoe nandovola zany reo mpisakafo tao reo ka narary zareo dia responsable ilay hotely nandroso ny sakafo. Ny tam'ty hitantsika tsara ny video izay naparitako teto nanontaniana mama fenoasina isan'ny traiteur isan-karazany mivahiny, teny izy hoe anankiroa ny traiteur, niteny izy hoe izahay ihany nanao sakafo fa ny vidy sakafo teo amin'ny Facebook izahay. Namaly izy hoe finalement nisy olona vidananay composé tery dia nisy olona tao amin'ny Facebook vidananay dia nisy olona niranay nahandro sakafo. Inona zany tena marina? Hatreto zany dia lasa non identifiable exactement le traiteur fa izay no ilana ny fanadiadiana ny maman'ny fenoasina en tant que premier responsable miaraka amin'ny fenoasina. Inona marina no antony na ny invitenareo olona marobe tsy misy tsy fantatrareo akory? Inona marina ny antony ny invitenareo olona ka ilazanareo hoeto daholo na ny namanareo arany dia hoeto amin'ilay anniversaire? Na ny antony le fanangonana olona be dia be ohatr'izay? Normalement ianao rehefa manao anniversaire zany dia manasa olona izay fantatrao ihany, restreint, fa tsy hoe hoeto ihany koa izay olona rehetra fantatrareo namanareo alefaso daholo. Faharoa, mila atao fanadadiana koa izy ireo hoe inona ny tena nitranga, ny sakafo isa tsy ny sakafo, ary maninona mama fenoasina tsy nihinana tamin'ilay sakafo, maninona i fenoasina tsy nihinana tamin'ilay sakafo, nefa nisy fianakaviany zareo hafa nihinana tamin'ilay sakafo maty. Misy fianakaviana nge maty, misy cousin ny maty. Dia mama ny fenoasina miteny hoe nisy ankizy lahy zatovo 15 ans nitsaingotsaingo moa sahoana nanandrakandrana ozy izy tamin'ilay sakafo dia avy eo izy tonga dia narary dia rehefa nateny amin'ny hôpitaly izy teny an-dalana izy dia maty. Vao hita zany tao aminatiny tanandritry ny dans la journée hoe nisy olona nanandrana tamin'ilay sakafo dia avy eo izy narary dia avy eo maty. Dia naninona i mama fenoasina tsy tonga dia tena hoe reto sy dia misy problème ty sakafo ty ka sao dia tsy tokony homena an'ilay olona ntsony. Izay zavatra izay izy natao hoe négligence, inattention, imprudence, violation de la loi, izany rehetrarehetra izany natao hoe homicide involontaire. Zay ho minimum. Ny eo anelan'elan'izay dia mety hoe homicide volontaire na atao hoe assassinat, famonon'olona kitsirano. Raha ohatra ka nisy préméditation ilay izy zany hoe préparation, misy zany natao hoe tazana ohatrao ilay tonga dia ndrasy tonga dia vonoko eto, tsisy préméditation zay fa tonga dia hoe instantané, tonga dia nisy niady teo dia maty ilay olona.
fa misy ny fanomanana mialoha ny karakarana sakafo dia natao an'izao le sakafo natao an'izao le izy nangonina le olona mba ho be dia be dia raha izay le izy dia homicide volontaire avec préméditation na assassinat avec préméditation ny anarany circonstance aggravante. Izay zany ny antony hanenjena ny fenoasiny. Raha miinsiste zany ny fanjakana hoe empoisonnement io dia hifenoasina sy mamany mihitsy no responsable voalohany indrindra. Raha botulisme io dia mbola responsable ihany zareo fa minimum homicide involontaire. Raha ohatra ka ho méthanol io dia mbola responsable ihany koa zareo fa miampy ireo zay nahatonga an'le méthanol ao anatin'ny sakafo dia responsable ihany koa. Karaha ka le menaka no misy méthanol nahatonga an'io empoisonnement méthanol io dia responsable ny fanjakana sy ny mpanao rafindrian'le menaka. Zay zany ny ataontsika hoe répartition de responsabilité amin'ity zavatra ity. Rehefa mitena hoe fanjakana dia mazava tsara ministère en commerce izay miautoriser le menaka. Ministère en commerce izay tsy manao ny asany manao contrôle sanitaire amin'ireo menaka. Ministère en commerce izay manome faux certificat de consommabilité an'ireo produit nefa tsy consommable akory le izy, zany hoe impropre à la consommation, tokony ahafaty tsy azo hohanina. Ministère en santé izay miraitsy kombakomba tsy mitady ny tsy mitady ny antony mazava ny ino moa zany ny prise de sang ny prélèvement rehetra izay tokony natao amin'ireo ankizy 10 nanatrika ny invitation ary ny fianakavian'zareo izay ninana tany an-trano mihoatra an'izay, zany hoe any amin'ny 70 maherina mihoatra any mihitsy zany ny olona izay victime tamin'ity zavatra ity dia nefa tsy natao analyse, tsy nanaovana examen inona marina no intoxication nahazo an'zareo, non assistance à personne en danger zany. Ary misy finiavana mihitsy le izy tsy hanaovana anazy. Ahoana moa olona 30 mahery maty, 20 marary, olona mbola akoatra an'izay ny maty any ambadika any ary mbola misy marary any ambadika any dia tsy mba farafaratsy ny 10 no ataonao prélèvement fa maninona no anankiroa fotsiny. Dia milaza ihany koa ito zany tena important be iverenako, milaza ny fanjakana hoe ho raisina iantanana manontolo ny fitsaboana sy ny fikarakarana an'ireo marary. Milaza amiko eto daholo ny marary rehetrarehetra fa tsisy fanafody gratuit zany tao amin'ny HCR. Ny hospitalisation fotsiny angamba no gratuit dia ny oxygène iny raha mbola ho antaniko tsara hoe mandovola sa tsy nareo amin'ny oxygène. Fa isaky ny mandeha manao prescription na fanafody ny dokotera dia soratany eo amin'ny carnet le izy tindray le fanafody vidiana dia andana vidio le izy. Ka inona ma gratuit an'izany? Inona ny fandraisana tany atao fanjakana zany? Dia mandritry ny 2 volana le olona marary ao, ny sasany 2 volana, ny sasany 2 semaines, ny sasany 3 semaines, ny sasany maty tao ihany. Dia mamoaka vola tsakijana nareo fianakavianareo dia amin'izao tsika miteny izao lany fatotra mapondrana moa filazana azy. Iny moa zany le lazaintsika teo hoe mila manao cagnotte. Za tsy niazakazaka mihitsy anao ny cagnotte io fa tena hoe mandinika ambony ambany inona daholo ny zavatra ilana vola anampinan'ireo fianakavianareo izay tsika voanokatra ny cagnotte io. Satria zany tena mizareo hoe raha mbola mamoaka vola sy ny zavatra rehetrarehetra nareo dia alaivo daholo ny facture dia hitantsika hoe ahoana ny fomba hanaovana anazy. Dikan'izay zany eto dia miteny rehefa vita ity vidéo ity
dia anokatra kanioty isika andraisan'ny olona rehetrarehetra anjara mba hitondranareo ny anjara-bikinareo anampianandreo famille na manana maty ataontsika foadranomaso na manana marary ataontsika fitsaboana na izay mbola mieritreritra anao analyse sy prélèvement hijerena inona marina na tonga le intoxication anampitsika andreo marareo satria na manao scanner indray mandeha raha Madagasikara raha tsy diso 500,000 ariary manao an'le prélèvement sanguin io dia efa tsy haiko intsony hoe ohatrinona any amin'ny Institut Pasteur mbola ho antanitsika an'le le victime zany tsy misy zavatra gratuit tao tsy misy zavatra gratuit ary ao daholy ny listan'ny fanafody rehefa natao nojerena koa inona reo fanafody dia tsy misy antidote tsy misy antidote na intoxication zany fa antibiotique be dia be tsy haintsonona antibiotika afaka miaraka na tsy afaka miaraka dia eo zany ianao manontany hoe aty andafy aty tena hoe ferana hoe zao andro fotsiny no mihinana antibiotika entre 5 jours à 10 jours izay fa ao amin'ity hôpitaly ity zany dia andro maromaro mandritra ny ray volana maninitra atao antibiotika le olona ary rehefa jerena le antibiotika omena zareo dia mbola misy plus nocif zany hoe mbola manimba kokoa an'le olona no le aretina dia eo zany ianao gaka hoe omena fanafody mahafaty indray koa reto olona reto fa tsy le tena antidote le aretina mahazo anazy satria manao fitsaboana au pif ve zareo marary ny antiny nomeo an'ity marary ny vavony nomeo an'ity marary ny masony nomeo an'ity tsy mahita masony nomeo an'ity septra izy nomeo an'ity miakatra amin'ny tension nomeo nefa le toxine zay mahatonga an'le intoxication no tokony identifiena dia misy antitoxine mampijanona an'ireo symptôme rehetrarehetra ireo dia vita le izy dia avy eo ahena le quantité na fanafody dikan'izay zany eo ihany izay le mahatonga ana amin'ny teny hoe responsabilité any ministère en santé koa etsy andaniny za zany eto mbola tsy miteny hoe ahoana tsara fandehan'ireto dokotera reto fa ireo dokotera eo dia mandray baiko zao baiko aza atao analyse any amin'ny Institut Pasteur reo olona eo eny tompoko dia tsy atao le olona tsy mahazo atao an'izao reo olona eny tompoko dia tsy atao le olona efa hoe gratuit daholy le fitsaboana maninona le dokotera tsy mangataka any amin'ny ministère en santé any amin'ny Andry Rajoelina any amin'ny primature any amin'ny papasosy any amin'ny rehetrarehetra izay manome baiko anazy any hoe andefaso zao carton ana fanafody ohatr'izao zay hitsaboana an'le olona reto daholo ny lista fanafody prescrivevanay anto dia mba aterina aty ireo isan'andro maninona zareo tsy manao an'izay fa dia le olona miantoka couche tsy haiko satria olon-dehibe daholo tsy mahahetsika dans le coma ny ankabeazany dia asiana couche soloina isaky mihetsika isaky ny feno hitondrana rano minimum 3 litres telo tavoangy na 1,5 litre isan'andro ny sakafon'ny mpiambina ny mpiambina marary io lazaiko io ny mouchoir lingette ny zavatra pitsopitsony madinidinika ilaina ao amin'ny hôpitaly zany rehetrarehetra zany andaovana vola maninona tsy ny fournisevany fanjakana maninona tonga dia nanatitra couche iray conteneur atao zareo nanatitra rano amina bonbonne omena folofolo isaky ny marary isan-kerinandro ry zareo maninona tsy natao an'izany fa maninona reo marary reo indray mbola namorona ny tsy misy reo any tsy hoe marary izy dia lasa namboly vola avy eo izy manana maty après 4 semaines 3 semaines ny tsabony zanany ny fianakaviany tao maty ny vola lany tsisy raisina ntsony dia inona amin'izay le hoe gratuit nareo izay mijery an'le fanazavany Andry Rajoelina any ambadika any mety efa vita zay tsy haiko na mbola tsy vita
apetrao aminazy zay fanontaniana zay inona le lazainao fa gratuit fa tsy zavatra gratuit tao. Avy eo mandeha indray tsika, firy ny tena invité tonga tao, tsy voavaliko izay satria za tsy tany ary za koa tsy tany, fa ny fantatra dia hoe eo amin'ny 50 eo nisan'ny olona tao dia ankoatran'izay 50 izay dia misy ny olona izay nihinana tany an-trano satria nitondran'ilay invité sakafo ny fianakaviana. Ny tany amin'ny province diversion ve sa vokatry ny produit landady, io le lazaiko hoe mila manao analyse koa ny any amin'ny faritany ahafantarana hoe intoxication ana botulisme ve sa intoxication ana produit landady na intoxication ana menaka no nahazo an'zareo. Tsy hoe tsy resahana le izy fa ry zareo no tsy miresaka dia tsy fantatra fa efa misy en contact aminay moa zareo zao dia ho resahana hoe inona no atao. Fa hatreto lazaiko hoe na ny olona ny organiser ny fetin'ny zareo raha misy maty dia iza moa no toriana eo, iza no toriana le olona maty. Mikasika an'ireo olona voatazona hoe inona marina mahatonga an'ireo olona voatazona dia izao zany ny fandehany araka le niteneniko iny nisy olona anankiray atao hoe Clarisse izay avany Fenoasina sy mamany, ny roim-pihavanana tsy haiko exactement. Anisany natsoina izy hikarakara sakafo tao an-dakozia ary anisany nihinana tamin'ilay sakafo dia narary. Izy tsy nafantatra hoe ny olona rehetrarehetra tao koa ka narary fa izy efa lasa dia tany izy nitady olona nitsabo anazy dia io le raha matoa hoe mamarabe io natorin'olona anazy dia nitsabo anazy dia sitrany izy nanome tsy fantatro, nomeny fanafody tambavy tsy fantatro dia sitrana. Dia rehefa sitrana izy dia hoe ianao zany anisan'ny sitrana, ianao zany anisan'ny nanao an'ilay pozina tao. Za tsy nahita an'ilay enregistrement milaza hoe izy no niteny hoe afafahazoany akia. Za tsy nahita an'izay, za tsy nahita an'izany message zany ary tsy haitsika ny fahamarinana izany fa honohono. Ny zavatra misy dia izao, ilay hoe mamarabe dia nampisamborina dia rehefa nisamborina izy dia naka avocat izy fa tsy natrehan'ny avocatny ny famotorana azy. Tsara fantarina izao zavatra teneniko anareo, rehefa ianao voasambotra na arrêté dia tsy maintsy tenena ianao hoe ianao dia manan-jo aka avocat na aka olona anatrika amin'ny famotorana anao mba hisy manatrika zany le famotorana izay ny atao hoe article 53 droit de la défense et droit d'être assisté par un avocat. Raha ohatra ianao zany olona toriana ka afaka miteny ianao hoe non za mbola tsy manana avocat dia afaka ataonareo fanadihadiana, na miteny ianao hoe za mangataka isy olona hiassiste anahy eo na mangataka za hiantso ny avocatko hiassiste anahy eo dia tsy azo atao le enquête raha tsy eo le avocat, raha tsy eo le olona izay angatany anatrika anazy eo. Satria inona ny antony? Misy olona rehefa adiadiana irery ohatran'io dia forcena hanaiky, anaovana aveu extorqué. Dia ity le mamarabe ity hony lazaina fa nanaiky izy, fa izao ny lazainy tao amin'ny juge d'instruction. Za dia nampidaroana, nidaroan'ny gendarme sy nidaroany nampidaroana an'ilay Clarisse. Le Clarisse izay nitsabony ny rahan'ny gendarme, nidana ianao tsy maintsy midaroka anazy dia nalaina koa ny zanany nalaina ny sambona dia hogadrainay koa ny zanakao raha ohatra ianao ka tsy miaiky hoe ianao no nanao an'io na ny pozina an'ireo olona ireo. Satria nefa izy tsy malala na iza no tao amin'ilay anniversaire, tsy fantany izy ny tompon'ny anniversaire, tsy fantany hoe iza ny olona invité, tsy fantany akory aiza ilay anniversaire. Izay zany ny zavatra ny anaty dossier any, ao amin'ny enquête préliminaire izy lazain'ny procureur hoe miaiky izy, any amin'ny doyen des juges izy milaza hoe za tompoko dia noterena
anao sonia ny PV fa vita soratra io a voalaza hoe tonga tao amiko a i Clarisy nangataka hoe omeo fanafody mamparary kibo. De iny fanafody iny a no nentin'ny tanany de nomeny andreo olo reo a de nahafaty an'le olo. Izany hony a le izy. Nefa tsy izay a no zavatra mitra. Eto zany a dia raha eo anatrehan'ny lalàna sy ny fitsarana zany. Zany PV teo amin'ny enquête préliminaire zany a de atao hoe ay lobaka alatsiny vetivety. Zay no atao hoe violation an'le article 53 io a de tsy maintsy esorina le PV a de averina indray. Manana avocat le olona, maninona ny avocat no tsy nampanatsona rehefa natao enquête izy. Diny zany tsy azontsika inoana satria hatreto araka ny teneniko maninona i fenoasina izay premier responsable sy mamany izay premier atao premier pluriel zany première responsable izy mianaka no tsy atao enquête mihitsy nefa ny any mamany koa neka tsy marary lazaina hoe garde à vue mandraky tiany andrano tsy déféré en parquet fa maninona dikan'izay zany mizatra mampiayay ao ary indrindrandrindra le baiko midina avy any amin'ny parquet général avy any amin'ny ministère avy any amin'ny présidence avy any amin'ny gouvernement hoe azenjehana i fenoasina azo anaovana poursuite fenoasina tsy normal zany nefa nijerevy nanaovany zareo an'le pasteurany FJKM hoe laza namoaka teo amin'ny publication ny zavatra efa eno ny sitany teo amin'ny Facebook fa tsy hoe izy namorona l'izy voalohany a milaza hoe io le papasosy io zany le papasosy ary mampitandrina sady mananatra ny tanora am'izao izy io fanaovana papasosy io de apidika izy anareo satria misy am'ireny papasosy reny a maka zatovavy a o ampidiriny ao anatiny clan satanika de ao anatin'iny clan iny ianao a no manaonao foana satria ampanaovany zareo sorona ampamonoany olona de tsy malala koriny ianao hoe ay moa zay zany ny vidin'ity zavatra be de be luxe sy ianao mieritreritra hoe vidin'ny vatatenanao le nomenanao ka le izy a takalopatsa vidim-pihinanana tamin'ny sorona zay nataonao zay ny zavatra ny tenen'le paster tonga de nanohitohina ny fitondrana ny zavatra ny tenen'ny pastera de nasaina ny fona izy tsy maintsy mifona ianao a raha tsy zay ianao de MD de lasa le pastera nanao fifonana extorqué ohatran'ny aveugle mifona amin'ny le papasosy zany a de mifona amin'ny Andry Rajoelina fa manino ny Andry Rajoelina se sentir concerné am'le déclaration an'le paster any zany mieritreritsika fa maninona misy idirany Andry Rajoelina nga io resaka io maninona izy no milaza fa atteinte à la sûreté de l'État ka mifona aminy ile pastera zay toriny lasa mitory koa zany Andry Rajoelina mitory an'le pastera nefa ny le pastera tsy niresaka ny Andry Rajoelina mihitsy fa le papasosy ny resahany dikan'izay misy idirany fitondram-panjakana io fahafatesan'olona io za moa zany efa miteny foana hoe akoatra ny cause scientifique na tonga ny intoxication alimentaire zay ao anatin'ny analyse ihany mahafantarana an'izany so de mba misy antony hafa ihany koa toy ny hoe fanaovana sorona andreo zatovo malagasy mba hitazomany zareo ny fitondrana satria haitsika ihany fa olona mitara tsisy ilavanazy no mitondra antsika olona diabolika sy demoniaka miala tsiny zay tsy mahazaka an'izany zavatra teneniko zany fa izany daholo no mandalo ato anatin'ny saina isaky ny tady iozongozona ny sezany zareo de tsy maintsy misy fatolona mikararana ao Madagasikara misy ifandraisany amin'ny zavatra ataony zareo no ny fanompo-tsampy ataony fa zany tsy manakana afantarana inona exactement ny motifa scientifique na tonga ny fahafatesana sy fararindreo olo reo toy izy atsika ihany maninona no rehefa olona hafa no
nisy mamono amin'ny fomba feno bibiana na fanolanana dia misy autopsie le izy a fa maninona ny tombo malaza ny tsisy autopsie fanontaniana apetrakintsika amin'ny procureur izany zavatra izany sy ny doyen des juges sy ny gendarmerie izay saisie amin'io affaire io maninona no tsy nangataka réquisition pour autopsie ianareo amin'ireo olona maty be dia be ireo nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany koa dia ataontsika hoe finiavana hanafina ny marina satria raha hita ao anatin'ny autopsie hoe inona daholo ny zavatra ao anatin'ny vatan'ilay olona dia mety hitao hoe inona le toksina nahafaty anazy izay ny antony tsy anaovan'izareo autopsie tsisy mihitsy ny naray ara natao autopsie ary ny fianakavian'ireo maty nisy nangataka atao autopsie dia nilava zareo mamaky an'ilay fanontaniana ihany manina hono tsy ataon'ny fanjakana lahara-pahamehana ny santé tia ngamba ny tokony napetraka atao amin'ilay en direct ny Andry Rajoelina fa maninona no tsy ataonao lahara-pahamehana ny santé satria tsy misy lahara-pahamehana mihitsy io fanjakana io ary ny santé indrindra no dernier de leur souci satria izy rehefa mitsapotena dia mandeha any ivelany vao mikohaka izy dia manao évacuation sanitaire eo La Réunion na eo Maurice raha voan'ny tazo izy dia tonga dia any Inde raha ohatra izy ka voan'ny intoxication alimentaire na ohatr'izany dia tonga dia aty Frantsa dikan'izay tsisy rarahiny ny fahasalaman'ny malagasy dia tsy ataony lahara-pahamehana fa raha ohatra izy ka manamboatra hôpitaly izay tsy tena manara-penitra akory dia ahafahany manome marché andry erasoa marimaka sy ny namany rehetrarehetra fotsiny le hôpitaly fa tsisy rarahinany le fitsaboana ary anisan'izany tsy fanaovany lahara-pahamehana fanomezana fitaovana sy fanafody ary fanatsarana ny cadre iasan'ireo dokotera amin'ny hôpitaly mpanjakana tsy misy na fond de roulement na budget ary raha ohatra ve ka atao analyse ilay menaka toksika possible ny ahitana ny singa nahafaty an'ireo olona ireo eny tompoko ary izay indrindra ny anisany zavatra ho ataonay manaraka dia ny anao analyse ny menaka ao Madagasikara indray ataonay ty andafy le izy fa ho alefa ny menaka inona sasy miandry amin'ny fenoasina raha ohatra ka homicide involontaire dia entre 2 à 5 ans ny sazany raha ohatra ka assassinat dia travaux forcés à perpétuité ny sazany ho an'ny fanjakana dia mitovy amin'izay ihany koa fa maninona ny olona no mieritreritra hoe arovan'ny fanjakana ifenoasina satria hita be mihitsy ny hoe arovana izy voalohany indrindra aloha olona tsy marary izy dia nampidirina hôpitaly dia rehefa avy eo tsy haiko izay aretina no foronina taminazy tao fa dia mody nasiana soin be dia be izy ary avy eo nafindra efitrano dia asiana garde du corps mpiambina tsy hoe mpiambina pénitencier miambina ohatra ny gadra nisy miambina fa garde du corps miambina anazy dia avy eo efa misy olona mitory izy raha normalement tsy mila fitoriana akory izy dia tokony tonga dia mise en cause niaraka tamin'ireo olona anankitelo izay migadra ny tanimora ary tokony efa déclaré placé sous mandat de dépôt zareo na dia ao amin'ny hôpitaly dia miandry ny fahasitranana izy dia miditra ny tanimora kanefa noho ny fiarovan'ny fanjakana azy dia mahazo baiko mihitsy ny fitsarana hoe aza inculpena ifenoasina izany hoe tsy homelohana izany fenoasina tsy eketsika izany tokony jerena aingana na aretina mba hijerena ny antidote izany foana ny naverimbeko depuis le 14 juin 14 15 16 isan'andro ataovy aingana ny analyse ina valiny analyse ahafana miidentifie ina le aretina ahafana manome an'le antidote inona ny antony tsy hanaovan'ny fanjakana evasana ireo marary satria tsisy rarahiny fanjakana ny ain'ireo malagasy dia tsy hanao evasana nio izy ny manao evasana dia efa saika nataonay le izy
raha ohatra ka moramora nanao an'io an dia nataonay fa tsara fantatrareo fa niezaka zany zahay a nanao nantany ny Maurice na la Réunion hoe ohatrina mandray marary anankiray atao evasana avy any Madagasikara dia akoatra ny fitaterana anazy sy fomba fitondrana anazy ary ny olona izay iambina anazy any amin'ny hôpitaly dia 25 000 € ny olona anankiray zay zany ny vola alohanao a caution dia akoatran'izay mety mbola misy fitsaboana hafa tsoriko aminareo fa tsy manana an'izany izahay aty amin'ny diaspora ary tsisy olona tonga dia hanana an'izany ho raisiny eo a tamin'ny fotoana iny moa teo amin'ny 12 sa 12 taona mbola marary amin'izao tsika miteny izao nankefatra sisan'ny marary anankiray dans le coma anankitelo efa velona fa mbola manaraka fitsaboana ireo zany ao amin'ny hôpitaly dia anankiroa aty ivelany no fantatray hoe marary mbola manaraka fitsaboana izay mifandray aminay fa ny marary mbola manaraka fitsaboana izay tsy mifandray aminay dia mbola akoatran'ireo donc zany noho ny koan'le izy dia tsy afaka manao izahay dia nefa ny fanjakana izay tokony anao anazy tsisy dikana fanjakana zany 25 000 € zany na mbola ho ataony daholo ara ny folo na ny 10 vitan'izany volantsika ao fanjakana amina million d'euros vitan'izany raha ataony manana ny avion afaka mitondra an'izany ny fanjakana vitan'izany fa maninona ny tsy ataony satria tsy lahara-pahamehana ho azy ny fanavotana ny ainy ny vahoaka malagasy ary vao maika arany ataony izay ahafaty an'ireo olo ireo misy miteny foana teo mangataka vidéo tena izy dia tsy haiko ina le vidéo tena izy angatahan'zareo fa tsy haiko tsy satria izay manko tsy maka vidéo en fenoisina dia tsy haiko hoe ina le vidéo tena izy amin'ilay ao Ambomalazy fantatry ny dokotera mitsabo vely lazaina fampozina na afaty sa tsy ary raha fantany dia oviana ny ahafantarana anazy dia inona ny traitement natao io zany dia angatahantsika amin'ny dokotera ihany koa hoe efa notenenina aminareo dokotera ve hoe inona ny valin'le analizy rehefa nataony ministère en santé le analizy dia nahazo valiny izy hoe inona le poizina mahery vaiky dia inona ny antidote nataonareo mila valina izahay vahoaka malagasy inona ny fanafody nomenareo andreo marary par rapport amin'izay fahafantaranareo an'izay inona le poizina mahery vaiky ary inona ny antidote nomena azy rehefa tsy mamaly an'izay nareo dia miray tsikombakomba amin'ny fanafenana marina zay le lazaiko mandray baiko manao eny tompoko fotsiny miverina foana moa ny aizy fenoasina fa iny efa mivalitsika teo inona ny tombotsoan'izay nanapozina teny Ambomalazy ifenoasina no ahafantarantsika an'izany satria za tena miteny raha izy no atao enquête dia tokony apetraka aminazy zany fanontaniana izy amin'ny manatombotsoa fa hatreto zany qui profite le crime maninona no arovany fanjakana fenoasina ary maninona no sakana amin'ny fanjakana ny fanaovana analyse ao amin'ny Institut Pasteur nefa ny Institut Pasteur dia afaka manao an'izany rehetrarehetra izany ary raha ohatra ka rano atao analyse dia tsy maintsy eo atoerana no atao le izy na farafaratsiny eo la Réunion sy Maurice fa tsy aty Strasbourg satria araka ny teneniko ny prélèvement sanguin dia adiny 12 ao aoriana ny prélèvement ihany no afaka atao analyse raha tsy izany dia tsisy ninona hitanao eo intsony afaka mila autorisation ve raha ohatra olona maromaro andeha ho any amin'ny hôpitaly aka ireo fianakaviana mana marary anotrina ny collectif de victime menenosy tsy fantatro re tompoko fa anontany io ihany dia mangala autorisation amin'ny hôpitaly dia mandeha any fa tokony tsisy olana izany misy milaza hoe ty mba fanamariana mba tiako hoentina fa tsy fanontaniana
misy ny manelitsao a satria tsy avoaka ny mpitondra ny tena marina fa raha mamoaka ny marina mpitondra dia tsisy tsao mandeha dia isika vahoaka ozy izy le mpanao fanamarinana oka mba tsy heno ny hevitra ny olona be deaibe izay miezaka manam-pikorotana satria le mihaino an'le hevitra be deaibe mahatonga le fikorotanana fa aoka isika anaraka izay zavatra resana dia janona amin'izay. Izany ao ambadiky ireny famonoan'olona mahatsiravina ireny ariana ny tokony atao. Fieritreretako anazy dia ny fanjakana ny ao ambadika any matoa izy miaro ny mafy dia mafy ny tsy ahafantarana ny tena nahatonga ny famonoana. Izay be dia be angamba no mitovy hevitra amiko. Tsy nanao ny tena asa ve ny tompona andraikitra tandrify an'ity eo amin'ny fitondrana isan'ambaratongany ny tompoko tena tsy nanao ny asany na ny tany amin'ny ministerany commerce ny tao amin'ny ministerany industria ny sanitaire ny any amin'ny ministère santé ary ministère fitsarana dia nisy ambaratonga ny ao amin'ny gendarmerie ny ao amin'ny parquet ny any amin'ny instruction ny juge d'instruction zao tokony mampanao tsy mila angatahana akory zany tokony mampanao autopsie tokony mampanao prélèvement amin'ireo marary hijerena hoe inona ny intoxication azo akoatra ny nampanaoviny fanjakana tsy ataony zany. Tokony mampiantso an'ireo vavolombelona rehetrarehetra mba hienoana ny dossier iza daholo manana olazaina amin'ity raharaha ity dia mandinika ambony ambany an'le izy tsy ataony le izy tsy azoko mihitsy hoe maninona ary. Ny any andafy misy kahana botulisme ohatra dia tonga dia milaza manao annonce amin'ny fanjakana alefa partout hoe nisy yaourt na crème fraîche zao ny anarany tao amin'ny département zao magasin Intermarché na Carrefour na Leclerc na Intel nisy anazy entre ny datiny zao dia ilazana ny olona rehetrarehetra fa nisy intoxication botulisme nahitana tracena toxine botulika ireo produit ireo ka dia noho izany mitandrema ianareo avereno aty aza hoanina tsony io crème fraîche io na io yaourt io dia lazainy zareo le izy raha ohatra hoe misy tranga tena hoe intoxication amina botulisme dia misy an'izany koa dia lazainy hoe tary amin'ny toerana ohatr'izao natao ny analyse natao ny prélèvement dia hita hoe intoxication tamina botulisme le izy dia tonga dia zao natao an'ireo marary ireo dia tiany toxine antitoxine nomena anazy dia zao dia natao nina moa ty ny relevé na hoe ahoana ny source nahatonga an'le intoxication inona ny sakafo nahatonga an'izay dia tonga ny hatrany ny enquête mangarahara fa ny any amintsika afena daholo ny zavatra rehetrarehetra. Hisy fanadihadiana ve ny fanabozinana tany ambositra Mahajanga Tomasina sy ny sisa izahay anao fanadihadiana mikasika ny hoe inona ny intoxication nazo azy zareo botulisme sa méthanol sa zavatra hafa dia ho avoakanay le izy fa anjaran'ny zareo mametraka fitorinana tsy izay zany mikasika an'iny sy ny olona izay toriana satria araka ny lazaiko hoe raha hitory izy dia soit fanjakana soit izay olona nahatonga an'le le intoxication. Efa niakatra parquet ve feno asina tokony atao fanadihadiana koa lalatiana satria izy mahafantatra ny zava-nisy araka an'ireny pubna lefany ireny amiko hain'olona saripatika izay rehetra miseho mahafantatra hitrangany zavatra teny dia tokony hiakatra parquet daholo fa ilay fanadihadiana any amin'ny gendarme tsy misy matotra. Izay zany dia ampahafantarina amin'ny doyen des juges d'instruction tokony ampanatsoina koa zany lalatiana satria izy miseho mahafantatra be ao anatin'io dossier io dia tokony ho ampanatsoina koa izy zany. Dia isaky manaraka vaovao dia hoe efa mihatsara fahasalaman'ny marary 0 isa ny voaka ny hôpitaly dia tampoka teo
misy 5 ambin'ny folo to andeha niara-nivoaka ny hôpitaly, izy daholo reo 5 ambin'ny folo reo. Eo zany dia mahagaga antsika tokoa izy daholo reo fa satria tsy nomena ny anarany fa ny fantatra dia hoe sitrana zareo. Nomena antidote ve zareo? Tsy anyvaliny satria nisy resaka taminay dia hoe tsisy antidote nomena fa dia hoe nalefa mody fotsiny ohatr'izao. Mbola mitsabo ve ireo? Misy mbola mitsabo tena avy aty ivelany. Raha feheziko zany izay rehetrarehetra izay dia miandry ny valin'ny analizy isika, miandry ny valin'ny analizy isika izay nataonay aty amin'ny partie anay dia miandry ihany koa ny fanaovana andreo analizy ny prélèvement ny menaka izay ao a Madagasikara, dia ho hitantsika eo hoe sanatria misy menaka tsy azo hohanina ve miriaria eran'ny Madagasikara. Faharoa manaraka an'izay dia tsy manaiky isika raha tsy miakatra fitsarana ifenoasina sy ny mamany, efa misy fitoriana mikasika azy ireo zany. Dikan'izay dia minimum des choses tokony ho samborina izy dia hoentina ny fitsarana sady efa milaza ny ao amin'ny hôpitaly fa efa sitrana izy. Dia faharoa anao levée de fonds isika anampiana andreo marary izay mifandray amintsika izay mbola ao anatin'ny fanohizana ny fitsaboana sy fanaovana analizy ary ahafahantsika ihany koa manao andreo prélèvement analyse ndreo prélèvement lazaiko hoe prélèvement capillaire ahafahana malala hoe inona ny intoxication nahazo andreo olona ireo. Dia anampitsika andreo manana ny manamanjo ihany koa ary dia ho ataontsika anatin'ny mangarahara tanteraka ny répartition izany cagnotte izany rehefa azo ilay izy dia manomboka eto izany dia ho avoakanay amin'ny zao arivo izao ihany izay ilay ahafahana manao cagnotte izay na ny Madagasikara nareo na aty ivelany dia afaka mandray anjara. Dia ho hitantsika eo ohatrina ny voangona dia ho ataontsika ny fomba irepartisevana zany. Izay aloha fa tsy ataontsika lavabe satria efa mihoatra ny adiny iray mahery ny vidéo antsika ka dia ho tohizantsika amin'ny andro manaraka indray ny famalinana ny fanontaniana izay napetraka ireo sy fanomezana ny vaovao au fur et à mesure ny zavatra mitranga. Misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka hatrany ny ity live izay ataoko ity dia misaotra ihany koa anareo izay manao manohana sy soutenir andreo fianakaviana izay manana marary sy manana maty victime n'ity tranga teny Ambohimalanzy ity. Mandram-piona daholo indray ary.